Fanana tanteraka fanadiovana entina miady amin'ny pesta ny tety amin'ny Fokotany Analamahitsy Cité Androany. Etsika izay niarahana tamin'ireo mpivarotra niaraka tamin'ny komina Antananarivo renivohitra, ny BMH ary ny sampana mpamonjy voina. Nikatona ny tsena teny Analamahitsy Cité Androany, nisy ny fanadiovana ny tanterana teny an-toerana narahana fandrarahana ranom-panafody miady amin'ny pesta. Etsika izay niarahany komina Antananarivo renivohitra, ny BMH, ny pompier ary ny Fokotany Analamahitsy Cité. Ny Fokotany zany rehefa nampahafantarany avy any amin'ny komina urbaine Antananarivo hoe anadio tsena eto amin'ny Analamahitsy Cité dia nanentana an'ireo mpivarotra mbo anakatona ny tsena mihitsy aloha satria izy fiaraha-miasan'ny komina dia miaraka amin'ny BMH ihany koa fandrarana DDT dia miaraka amin'ny zareo pompier anadio faobian'izy dia tsy maintsy akatona daholo mihitsy zany ny tsena rehetra mba ho fitsinjovana le fahadiovana zany anaovana an'izy. Zay ny antony anakatonana an'le tsena zany. Io fanomboana angamba aloha ny fanadiovana androany miaraka amin'ny komina urbaine Antananarivo ary izay zany mangataka mihitsy mba hitohizan'le izy mba atao hoe na indray mandeha isam-bolana ara satria fanomboana ity dia mangataka amin'ny madame le maire mba hoe mba hotohizana le satria tsara be le fiaraha-miasa fanadiovana ohatr'izao. Nentanina ihany koa ny mpivarotra teto andray andraikitra amin'ny fanadiovana. Tanana zany ny mpivarotra anana fahadiovana foana lalandava zany eo anivon'ny komina urbaine Antananarivo fa tsy andry ny tompona andraikitra foana zany amin'ny fanadiovana fa mba andray tanana tsirairay amin'izay fahadiovana izay. Raha ny fanazavana tsy ny tsena eto Analamahitsy Cité ihany no anaovana fanadiovana fa hita hatramin'ny Analamahitsy tanàna ihany koa tanjona ny isian'ny fahadiovana maharitra.